Resaka organisation Madagascar Fashion Week izay karakarahan'ny association Jeunes Volontaires de Madagascar. Lietsika moa arak'izay voalaza zay Fashion Week andiany faharoa izy ity amin'ity taona ity dia ny zavatra karakaraina ao anatin'ny Fashion Week zany voalohany indrindra dia ny asa fampiroboroboana, ny asa famoronana amin'ny sehatra rehetra eto Madagascar. Eo zany famoronana akanjo, ny kiraro, satroka zay tafiditra ao anatin'ny sehatra ny famoronana zay. Manaraka an'izay fampahafantarana indrindra nireo mpamorona ireo satria sehatra tsy fantatry ny olona aloha raha mbola eto Madagasikara ny hoe misy ny mpamorona. Dia izay zany ny tanjona faharoa mampafantatra an'ireo olon'ireo hoe misy ny mpamorona dia misy ny asa foronina. Fahatelon'izay ny hetsika karakaraina moa zany dia ampahafantarina koa ny fisian'ny association Jeunes Volontaires Madagascar satria misy ampahany amin'ny tompony izay voarainay amin'ity hetsika karakaraina ity no hoentina hanaovana voyage humanitaire, zany hoe fizarana kit scolaire fanampiana ho an'ny zaza sahirana any amin'ny faritra Atsimo andrefana sy Atsimo atsinanana. Zay zany raha atao banky tokana ny hetsika karakaraina mikasika ny Madagascar Fashion Week. Efa andalantsika zay mihitsy mahatonga hoe ny Fashion Week no nieritreretina natao sehatra voalohana entina miara-miasa amin'ny fanjakana, tsy eto toerana fotsiny satria Fashion Week Océan Indien izy ity zany hoe pisahana ny ranomasimbe indiana. Misy zao ny solotena avy any Nosy La Réunion, ny any Mayotte, ny any France, ny Italie, Cameroun andray anjara anotrina antsika amin'ity deuxième édition ity. Dikan'izay zany misandrahaka amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany tsika amin'ny asa famoronana dia anjara ny plateforme na ny sehatra Madagascar Fashion Week mampafantatra an'ireo mpamorona antsika ireo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ka raha fantatry ny olona amin'ny sehatra iraisam-pirenena na ny ato anatiny koa dia miteraka azy izay zavatra rehetrarehetra izay. Dia ny tanjona zany dia ampahafantarina ny mpamorona dia mba fantatry ny olona dia rehefa misy ny olona dia misy ny asa. Ny Jeunes Volontaires moa zany association izy io iaranay tanora tsy mifidy salatona izy io dia misehatra ao amin'ny sehatra be da be zay ohatra ny mikolontsaina, ny fanatanjahantena, fampianarana, ny fahandrarana, ny fahasalamana. Anisan'ny sehatra iasanay daholo zay zavatra zay. Dia ny tanjona am'zay hoe Jeunes Volontaires zay dia fanaovana asa an-tsitrapo. Ny mpikambana rehetrarehetra ato zany dia fa pilatsaka an-tsitrapo daholo matoa miditra mpikambana ato anatin'ny association Jeunes Volontaires Madagascar. Dia samy mitondra an'izay hoe anjara briky ny tsirairay avy zay ma hoe pilatsaka an-tsitrapo zay ahafahanay mandrindra an'ireo programan'asa sy sehatra isahanay amin'ny fiarahamonina zany ny mpikambana rehetrarehetra. Misy ny fanomezana satria ato anatin'ny mpikambana koa moa zany dia misy koa olona misehatra amin'ny zavatra hafa. Ohatra zao misy olona misehatra mivarotra akanjo any dia misy ny akanjo ohatra hoe tsy laintsony na tsy lafintsony dia ameny anay dia iny no entinay manatevin-dahara. Ngamba raha ny total bidiny tsy latsaky ny eo amin'ny 10 millions d'ariary eo na 50 millions FMG ngamba ny lany zany hoe ny fanofana fiara, ny fandehanana sur terrain satria tany Atoliara ny miary tany nanaovanay iny tamin'ny heritaona dia tany Beroroa. Dia amin'ity taona ity zay dia hiezaka indray ho any Mananjary amin'ny faritra Atsimo atsinanana sy ho any Sainte Marie. Reo zany no safidy amin'ity taona ity. Miezaka zany ny association hoe ovana foana zany ny toerana ahafahana mitondra ny fanampiana. Izay moa fa manana mpikambana koa ary solotena ny amin'ny faritra Rombokolo dia ireo no mandefa tatitra aty aminay hoe zao ny zava-misy dia anjaranay ato anatin'ny association indray no manapa-kevitra amin'ity taona ity ary amin'ny faritra ali zany no ampitsika satria any no tena mila fanampiana. Na zany na tsy zany nefa misy ny atao hoe scolarisation zany hoe fampitaovana ny ankizy izay efa mipetraka isa-taona satria efa 10 taona nanaovanay an'ity asa ity dia misy ankizy zany efa afaka CP amin'ity taona ity dia hiditra classe 6e. Zany hoe ireo ankizy ireo zany miarahana miasa amin'ny ray aman-dreny sy ny taletsekoly ary ny fikambanana manao engagement na fifanarahana hoe iantohanay ny fianaran'ireto ankizy reto saingy kosa tsy maintsy alefana ampianarana ilay ankizy mba hianatra. Dia izay zany dia raisinay an-tanana isa-taona foana dia anentananay ny olona hoe tsika eto Madagasikara mbola tsy zatra antsika hoe fifanampiana samy sahirana daholo tsika eny fa na dia hoe fanampiana zavatra kely fotsiny ange dia efa zava-dehibe hoety manana ho an'ny fikambanana ho an'ny fiarahamonina izay zavatra zay. Araka ilay fanazavana nataonay teo bénéficie de l'association moa zany
dia karazana hoe tombony ho an'le mpamorona zany satria miezaka izahay ohatra zao amin'ity taona ity zay mpandray anjara amin'ity taona ity miezaka izay mitady de demande de financement amina famatsim-bola amin'ny sehatra iraisam-pirenena ahafahan'ireo ankizy ireo mahita an'izay famatsim-bola zay mampiroborobo ny asa tanany tsirairay avy tsy afenina fa misy ny fashion week hafa any Europe sy any Asie mieritreritra anao fisony fifanarahana fiara-miasa izahay ahafahana mampiroborobo sy mampafantatra an'izay sehatra ny hoe asa tanana aty amin'ny ranomasimbe indiana indrindrandrindra eto Madagasikara ka raha ohatra zany hoe ka vonona le olona mandray anjara dia adidinay ato anatin'ny fikambanana no manampy azy mba hahitany an'izay hoe famatsim-bola zay mipiroborobo ny sehatra fiariana tsy avy ao amin'ny jeune volontaire reo olo reo tsy mpikambana anatin'ny jeune volontaire fa nisy ny appel à candidature zay nataonay isa-taona manomboka amin'ny 1er décembre hatramin'ny 30 avril isa-taona eo zany ny appel à candidature zany hoe mpahafantarinay ny olona rehetrarehetra hoe manomboka ny andiany faharoa na fahatelo amin'ny fashion week dia zay olona mana-talenta amin'ny sehatra ny famoronana rehetrarehetra na nianatra an'izany izy na nampianatena dia afaka manoratra anarana maimaim-poana ny fandraisana anjara izay daholo mikarakara ny rehetrarehetra fa ny sehatra amin'ny famoronana zany hoe ny fitaovana sy ny kapitsikapitso no entiny eo amin'ny famoronana kosa dia ny mpandray anjara na ny créateur io izy ny miantoka ny rehetrarehetra ny ankizy milatro zahay miantoka ny rehetrarehetra ny toerana anaovana an'le izy mbola zahay ihany misahana ny rehetrarehetra ny fampahafantarana azy ireo amin'ny sehatry ny serasera mbola anjaranay ao anatin'ny page facebooknay ao anatin'ny page site webnay ampahafantarana tsirairay hoe izy ireo mpandray anjara ireo inona ny zavatra vitany hatramin'izay inona ny eritreretinao atao ahafahanay manampy azy amin'izay sehatra ny fampahafantarana zay hoe olona misehatra ao anatin'ny zavakanto sy ny asa famoronana izy